Ankoatra ny fahasimbany tontolo iainana, izy fiantraikany goavana eo amin'ny lafiny toe-karen'i Madagasikara ny firosoana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ampiakatra ny vidin'ny entona fandrehatra na ny gazy, hoy ny profesora Ratsimbazafy Jona, raha naneho ny Even. Ny ankamaroan'ny malagasy izay mbola miankina feno amin'ny fampiasana arina fandrehatra sy kitay raha ny fanazavany. Fanapahan-kevitra fampiakarana ny vidin'ny angovo madio tahaka izao, izay ahina ampihemotra ireo mpanjifa, efa nanapa-kevitra ny ala tamin'ny fampiasana charbon, fa ihany koa vao mainka ampitombo ny fanimbana ala izay efa miaringana hatrany amin'izao fotoana. Asa dimy fa firisan-tsaton'ny malagasy moa mbola mampiasa kitay, mampiasa charbon. Zany hoe rehefa miteny ianao hoe kitay sy charbon dia mbola mitodika zany hoe ala, na io ala kininina, na io ala na sapin, na io ala voajanahary. Fa dia ireo zany aloha zany no mizaka ny vokany satria le malagasy betsaka ihany koa tsy mahazaka ny vidina gazy. Ray zay, ary faharoa, betsaka ny olona matahotra mampiasa ny gazy. Fantatsika ihany ny farom-piainan'ny malagasy, firisan-tsaton'ny malagasy moa no afaka mampiasa gazy. Dia teo zany mba efa nisy olona afaka mba hoe nampiasa ny gazy mba tsy hanimba tontolo iainana. Kanefa moa tampoka teo dia niakatra indray ty vidin'le gazy, dia mino aho fa raha reo olona mba efa nanapa-kevitra ary fa tsy ampiasa kitay intsony sy ampiasa charbon dia tsy maintsy hiverina indray ampiasa kitay charbon. Zava-doza zany ka tokony eritreritra kely aloha inona ny tena antony tsisy fomba mihitsy ve fa tsy maintsy ny gazy nampiakarina iny ny tena antony, fa dia ny fehiny iny aloha zany aoka tsy ahodikodina ny resaka hiapotika ny ala, hiapotika hitombo ny fampiasana charbon, hitombo ny fampiasana kitay dikan'izany le ala kely zay efa hoe arovana zay mirakitra an'ireo biby zava-maniry misy an'ireo varika tanalahy dia hopotika indray ireo ary hiroborobo zany satria miamahantra foana ny olona. Olana eto amintsika variana amin'ny rendrarendra sy ny fisehosehoana amin'ny fivoahana makany ivelany sy amin'ny fitokanana fotodrafitrasa etsy sy aroa izay tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka eny fotony ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny famahana ny olom-bahoaka ankilan'izay tsy misy tokotaniny raha ny fanazavany hatrany. Dia tena hopotika etika Madagasikara rehefa mahantra moa zany dia moramora kokoa no tsy voatazona tsony reny karazana herisetra, ny insécurité manaraka ho azy reny satria rehefa misy ny olana ara-sosialy ny olona mila mivelona ka tsy maintsy manentaka izy, tsy maintsy manao ny zavatra tsy manao izy. Engany ka tsy ho tonga amin'izany aho fa mba anana zao moa fanjakany ty ohatra mangina be. Ohatra mangina be za zao hoe dia tsy haiko hoe inona ny vokatry le fandehanan'ny ministra ny tontolo iainana, ministra ny raharaham-bahiny, ministra ny finansa sy ny ambassadeur malagasy tany Washington iny hoe hiresaka mba hiady varotra amin'ity taxe midangana be na ampiakariny Amerikana ity dia tataovana araka amby 700 ny fitaovana malagasy miditra any vorotany hitana voaka tao amin'ny Ainao Manjery iny na voaka tao amin'ny Serasera iny fa inona ny vokany, misy ve le fionana ary inona ny vokany. Zany zavatra mila transparence, mila fatarina ny olona mahatonga ny misy sénateur anteny tao hoe aoka tsy andandany vola foana mandehandeha fa tsisy vokany akory fandehandehanana. Mila fantatry mivoaka malagasy any ary zoa malagasy mahafantatra hoe inona ny vokatra fionan'izay neny ve Donald Trump na ena ve le raika amby 700 sady tena mivorotany fotsiny nanaovana buse nanaovana effet d'annonce fotsiny izy tsy fantatro. Jehivina trany nahitana fiakarany teo amin'ny 1000 ariary hatramin'ny 2000 ariary teo ny vidin'ny entona fandrehatra na ny gazy. Vokary ny vidao gazy eto Antananarivo nanomboka ny alakamisy 7 Mey lasa teo. Araka ny taratasy ofisialy nampitaina tamin'ireo mpivarotra Paninjara. Vahaolana tsy maintsy noraisina tokoa ve ny firosoana tamin'ny fampiakarana izany vidin'ny entona fandrehatra izany.